Ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fifidianana hafa mihitsy ny antsika. Fifidianana hafa mihitsy ny antsika. Zany no asongado mofinainantsika anio. Ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera toko 2, ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Ndevaka itsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: koa esory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniry ny ronono mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahinona nandrana ianareo fa tsara ny tompo, izay atononareo toy ny vato velona no lavon'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe: indro mametraka fehizoro ao zionao dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anao izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay no lavon'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato mahatafintohina sy vato lampy mahasolafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafintohana tamin'ny teny izy, sady izany tokoa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namondrana fo, fa ankehitriny efa namondrana fo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fifidianana hafa mihitsy ny antsika. Tamin'ny vanim-potoana faharomanina dia noterena hiankohoka sy hivavaka amin'ny amperora avokoa ny ambanilanitra rehetra, na tao Roma na tamin'ireo izay tany rehetra nofeheziny nanerana izao tontolo izao. Petera kosa amin'ny maha apôstôly voafora azy, amin'ny maha apôstôly jiosy azy, dia manatsara aza ny foto-kevitra ny fidianan'Andriamanitra ny jiosy, ka manambara izy ho an'ireo izay niova ho kristianina fa hafa mihitsy ny fifidianana azy ireo. Fifidianana izay tsy mitovy amin'ny fanerena sy ny fanagiazan'ny amperora ho milaza ny tenany ho Andriamanitra. Fifidianana izay manavaka azy ireo amin'ny fiainana izao tontolo izao. Zany ohatra no nilazan'i Petera manao hoe: esory aminareo ny faharatsiana rehetra tahaka ny voatanisy eo amin'ny andininy voalohany, ny lolompo, ny fitaka, fiatsaram-belatsihy, ny fialonana. Esory aminareo ny faharatsiana rehetra, fa ianareo dia taranaka voafidy, firenena masina, mpisorona ho an'Andriamanitra, olona nalain'Andriamanitra hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Tena hafa mihitsy ny conception nanaovan'Andriamanitra ity taranaka vaovao, taranaka feno fahamasinana sy fahadiovana ity. Raha mijery tokoa ny teolojian'ny apôstôly Petera isika ry havako,
dia zava-dehibe eo aminy ny ananan'ny mpino ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fanadiovan'Andriamanitra. Madio, masina, zany no voafidin'Andriamanitra ambara eto, ka tsy miaroaro na mifangaro na miraipetsapetsa amin'izao tontolo izao. Misy voambolana hafa mihitsy ilazany Petera ireo voafidy ireo. Nilazany azy eto dia ny tanjona dia ny anangana olona vaovao, zanak'Andriamanitra vaovao. Ny filaza azy dia hoe vato velona ankasitran'Andriamanitra, anao trano fanahy ary fisoronana ho an'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, fiainana miavaka tahaka izany no ananany mino sy ny zanak'Andriamanitra. Na eo aza ny fanerena sy ny fanageazany tontolo manodidina antsika, na eo aza ny fahefa-panjakana izay mamoritra antsika ao anatin'ny fiainana andavanandro, dia hahatsiaro mandrakarivo sika ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra antsika. Jesosy Kristy dia nanao ohatra velona azontsika alaitahaka ny amin'izany fiainana mahavoafidin'Andriamanitra any. Izy ilay fehizoro aoziona, izy ilay vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy ilay tsy menatra araka ny voalaza. Hitantsika ny nitenany an'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy raha natao batisa izy manao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy noenoy. Voafidy ankasitrahan'Andriamanitra. Sika koa ry havako, mitondra ny anaran'izany Jesosy Kristy izany amin'ny fanompona ataontsika ankehitriny, amin'ny fiainana andavanandro tsika. Vakin'ny olona sy lazain'ny olona fa isika ny antsoina hoe kristianina, mpanaraka ny Kristy. Aoka hiavaka, aoka ho voatokana, aoka ho masina, ary mba hanana ny fahadiovana rehetra isika amin'ny fitondrantsika izany anaran'i Jesosy izany. Tsarovo mandrakariva fa fifidianana hafa mihitsy no nifidianan'ny Tompo anao, no nifidianan'ny Tompo antsika. Fifidianana tsy miaroaro na mifangarongaro amin'izao tontolo izao. Fifidianana tsy miraipetsapetsa mitady ny tombontsoa ny tena manokana tahaka ny ataon'izao tontolo izao. Fifidianana hafa mihitsy, manorona fototra ny amin'ny iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra rahatrizay, mikatsaka ny zava-panahy ary mitona ny olona ho any an-danitra. Aokary hibanjina sy hihevitra, eny hisaina ny amin'izany fifidianan'Andriamanitra izany isika, amin'ny ataontsika andavanandro, amin'ny asantsika any am-piasana, amin'ny fianarantsika any am-pianarana, amin'izay ataontsika rehetra, mba tsy hijanona any am-piangonana fotsiny ny fanompoantsika an'Andriamanitra, fa hanaraka antsika amin'ny androm-piainantsika rehetra, satria taranaka voafidy isika, firenena masina, fanjakam-pisorona, mpisorona ho an'Andriamanitra. Teolojia matanjaka amin'ny fiangonana protestanta réformé ry havana ny antsoina hoe fanjakam-pisorona. Ny hevitra izany dia ny hoe ny mpino rehetra dia samy mpisorona ho an'Andriamanitra avokoa. Tsy atosika na sanatria avela ho an'ny mpitandrina na ny mpiandro fotsiny ny asa fisoronana, fa ny kristianina rehetra vita batisa dia mandray anjara amin'ny fisoronana ho an'Andriamanitra, mandray anjara mavitrika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, satria fifidianana hafa mihitsy ny atsika. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny fifidiananao anay.
izahay tsy raray avy, izahay zao izay mandre zao teny zao, nizaniza ny mpino rehetra dia samy nofidiana aho anananjara fisoronana ao aminao Andriamanitra. Dia feno hery zay Tompo avy tanay ny anjara fanompona zay nomenao anay, fa mivavaka ihany koa izahay amin'ity andro anio ity, ho amin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra, ho amin'ny fivezivezena samihafa, ho amin'ny ireo izay andeha hiala sasatra, hanao vakansa sy hanao voyage samihafa. Apetrakay aminao izy ireny, ary apetrakay miaraka amin'izany ny fiangonanao izay mitoetra mandra-piavinao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.